dia lohevitra ntsika tamin'izay teo a Yesoa milalina ary tsara hiaratsinareo. Tena nataon'i Jesoa tamin'ireo apôstôly izany ary dia nandrosaka izy tamin'ny masinakera moa sabady ary dia nandrosany hiarato izy vokany fanekena amin'ny tenin'ny Tompo. Awini ensika angkabala si teni hivelomantsika izay ary amin'ny taom-pahasoavana mba dimampolo amby zato taona ny fahatongavany teny fahatongavany finoana teto amintsika izao dia ny teny hoe voninahitra Andriamanitra ray raha mamobe ianareo. Kaya taoni efatsay masinday trano toko fa 50 yang dibahas. Kaya susunan masalah dia sikit oleh sekasuan Andriamanitra kami kita kami sejak kami saya di Pulau Satstona Atungkawan ini semula itu saya kalau reman-reman yang sanfunsan ada kita sana di Indonesia yang tarati ada bukan saya pada sana Indonesia dia marah rasi dia sini ini isani bate resna isa tahun komunivoluan konfirmasi ini sakramenta pampiavan mariage indrindra moa azeo tanora marobe zay namany miantso ny Tompo pretra religieux ary tsy lasatany amin'izany ihany koa ny eveka mivoaka amin'ity diocèse ity vokatsy ny fampitanitra Ray aman-dreny ny finoana tamin'ny tarano izany ka mahabe-pisaorana an'Andriamanitra ka mangataka amin'Andriamanitra hatrany isika mba tombontsika hatrany izay finoana izay ary tena movavona ny hiaindra ny tenin'izy Tompo mba hampavokatra ny asantsika ny filohantsika.
zay maharaky zay Arian pun dan sabana main kasipi awal tiafu tiamai.
voninahitra moanoraiko raha mamoa be ianareo sy tonga mpianatra. Tahaka ny fitiavana ray ihany ny fitiavako anareo koa, ka mitoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo no hitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavana. Izaho milaza izany aminareo dia mba ho aminareo ny hafaliako ary mba molavorary ny hafalianareo. Izany ihany ka ankarazantsika nitery ny tompo. Ikisotsika amin'ny alarobia fahafito ny volana Janoary. Ary mbola ao anaty ny mankalazana any vahaterano mamonjy izay ankalazantsika ihany koa tamin'ny Lahady ny fisehoan'ny tompo tamin'ireo Datsinandro izay solon'ny mahatsy tena ka nandeha tany mititana mitady izay misy Jesu. Ary vokatsy ilay fotoana izay dia nanolotra azoeko hanomezana ireo misy. Fa ny mampiteny faharoa kosa ny evanjely dia fidinina manokana ny teny ny hoe mamoa be ianareo dia voninahitry ny raiko. Izay novalin'i Jesu amin'ny fitondroka ny hoe fiombonan-tenana, fiombonan-aina aminy no avamokatrantsika. Voalazantsika tany aloha andefa nandray ny finoana ary nampita izay finoana izay tamin'ny taranany atioretika namaraka mpiantomany. Ka azo laizana hoe vokatr'izay finoana izay ny fiombonam-piainana amin'Andriamanitra amin'ny Kristy izay no mahatonga antsika ho marobe ho tonga zanak'Andriamanitra, noho ny fitiavany, noho ny fandraisany, noho ny fiainany ny finoana izay raisiny, noho ny fiainany ny tenin'Andriamanitra. Ka mankalaza izao taonjobily izao tsika 500 taona atokavany finoana eto izao dia ampisehoantsika ihany koa mba hamokatra be izay finoana ny Kristy izay. Ka tsy hisaraka amin'Andriamanitra satria Jesu dia efa namparan-tena teo. Raha mitoetra ao anareo ny tempo ka na iny nangatahana amin'ny raiko dia tanteraka izany. Ka dia angatahantsika amin'izy tompo ary niterana Jesu mahamanjoany mba hampitoroana amintsika tany ny finoana ary fiainana hivelomantsika izay finoana izay izay tenin'Andriamanitra izay araka ny avaty Kristy. Anamoatsika atrany izay finoana efa misy izay. Samy n'Andriamanitra vokana Yeah.
Kristi tuntunan. Umbas kemenangannya ditunggu. Asalkan Tuhan minggu. Kisah yang sejauh itu pada manusia. Menjadikan seramit kualitas kisah lima kunci. Ni kisah nolan nama kaisa itu perai masina. Anjaman terlibat sampai tersimara kisah lagi. Faham nambaran miso tulisan di konsenanai awal oleh Kristi. Bahan zaman dipilih lagi Abi izin seru kita masuk kita jembatan lain timangati Nuna pausan lawan lain Wenguna tasrik mati Tuhan ngagasi Ini sakirana yang senyarkan sejadi Dipikirkan sijakan menitakan mata tunggu Dikira semacam asal ibuni dari cakamu Amlai yang sebetis nelara dawa mana lebih Patami sebatu jasa kerana jam sedapu Yana jadu faru sota Disara-sara senantiasa Yang nalawi Saliman rai Singkina amutia lalu Fa'afada binti Hatutra wanari Disangkunya bersakaf dengan dan sisi sodan raya dan biasa piana nabi Saliman rai sisi pemitian Pakali susi rabiti Rayu dengan fanke pia panana bobosa madrasai Alas wanari suampi sinman pamilana furdan Atau pisau fatsa fanati Ingeni konsumtiviti bahwa konzina rapaswakana wanai bahasa yang juri raya itu apalagi saya mengatakan kemenangan sausul nama Isa hari ini yang kebiasaan raya mengatakan ansaukan kapansi nabogoan tiara Isa ingeni nomita tiasa tayas amitiasa iki anu biasa si bambang nasara kuwa Isa tahu. Oh yang jujur, anjia derina sauntung, bau suku ni fanai omasi,
ny saina ka ho afaka amin'ny fakotsy ny Satana izay mahazo azy sy ny ray aman-dreniny. Tinganefa ho vita soamantsara ny opération izay natsainy andriamo tamin'ny fotoa fidiniriny ampio izy mba hanana finoana sy fanantenana ary ny fitiavana. Raha fianakaviana anankiray mandaka-pahasoavana ihany koa mba ho tanteraka soamantsara ny mariazy izany dia itompinirina sy trakinena amin'ore sy hery lalao tahinjanahary Mariany Jesosy matoky anao izy ireny. Emarozo ao Fransa nangataka mba hanana faherezana sy hatanjakatsana hiatsika ny fitokiza-piaina. Salurai reo mpanompo doanjo, reto vatonana manompona naseho igreja eo solandasana na eny olona misy la France toavina fofana toavina famille rakotovao Fimariel Josaphat rakoto soa Zakatina Landry Mikael rakoto soa Relateraina Amika rakoto alai Dominique rakoto alai Vraiment rakoto alai Patrick Razonson Richard panomponao nasolera tamin'ny fiainanay ho any aminao niarany fahafatesy nasaran'i Jesosy anakao sy rery io ka aminao fo ekany satavera to azo koa eo avanay efa odimantsy lasa letotry ny loharananay nanatena ny satavera dia sambraisa hita ny fahazavany tavanao. Mba mirokozay rehetra ho meteky minantsara fiainana manizay miaraka masiny Maria Virginie ren'Andriamanitra sy masindray Josefa Vatiny masina ny apôstôly sambatra no masina rehetra ary tiorerazanay nehita sitraka taminao tety amin'ny tany ka hiady hijery sy ankalazanao n'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Fa amin'ny alalan'ny sy miaraka aminy areo aminy ary Andriamanitra ray ny fanosavatra rehetra dia nao avokompanay masina nikiazy mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay eo. Asal
pamiavana ao fianana Jesús Kristi. Pinsan dengan tidak mana bukan tulisan sahabat saya bangsa sana pun diambil pada saya. Ibadah mana Yesus Kristus sekali saya sekali pada saya. Irawan sejarah mandaya di Yesus
Atuangku ni panai itu, pananusai itu bawa mafal. Kamu pira asna, telo bipulu sebaca.
arivo amin'ny fanomendrena zahay mba ho kristianina voalohabe ho voninahitra Andriamanitra zahay. Amen. Aunque sigui vavaka Rito Pandamantra Naikyo Tantalanao amani panggil markara saya bukanau Koigane aswara fitiap yang menikjabanau Amjejin siwa menipani Ani lagi pak Nagai sulam silakan lagi bisa dimaini tiang kami Gege jaga ambit kita bede kukuan Putu di suansara Alem sudah lama lagi zani Amiralan Kristi kukunan
Ka izay no ifanentanantsika mianakavy ao anatin'izao taonjobily misoatsika izao. Ny ezaka akaiky ataontsika sy fanentanana dia amin'ny alahady izao iombonana manerana ny diosesy manontolo ny fanaovana rakitra ho an'ny taonjobily. Ka io rakitra io dia nisa fiangonana mihitsy no manatanteraka azy ary hisoratra amin'ny anaran'ny fiangonana rehefa mandeha azy atỳ amin'ny diosesy dia ny anaram-piangonana mihitsy fa sy hitambabe hoe distrika. Dia ohatran'izay ihany koa ny anareo atao amin'ny katedraly dia amin'ny anaran'ny antsy tsirairay andro 20 no isoratan'izay hoe rakitry ny taonjobily izay atao izay. Dia amin'ny alahady fankalazan'ny batemon'ny tompo io ny alahady 1 janoary ho avy izao. Aorian'izay hiverina ny amintsika ihany koa ny kahie izay nandraisana an'ireo vaky fanorenana tamin'ny fady 20 taona ny diosesy. Dia hiverina ny amin'ny eglizy tsirairay ireo kahie ireo. Izy ny soratra teny fanentanana ataon'ny eveka ka hosoratana amin'izay izay atao hoe anjara briky izay ataon'ny vita batemy tsirairay avy. Ka nitapaka tany amin'ny fivren'ny filan-kevitra diosesy dia tahaka an'izao hoe arivoariary ny anjara briky ho an'ny ray aman-dreny ray sy ny reny zany dia 500 kosa ny an'ny ekizy. Isoratra ao anatin'io kahie izay. Misy ihany koa ny atao hoe tolotra ny sitrapo ho an'ny taonjobily izay ataony any amin'ny isaky eglizy any ataony isaky fianakaviana. Hosoratana ao anatin'ny kahie ihany koa izay mandritra ny fotoana manam-pahatonga ny volana jona. Fa amin'ny volana jona moa no tena feno izay fady 20 taona natongavany fonona izay amin'ny faharaiky 20 ny volana jona. Ka amin'ny fotoana io alahady izay fotoana izay ny 20 ny volana jona io andro alahady ka ny distrika tsirairay namety ho atao isam-piadidiana no manao nitsidika manolotra an'ireo izay atao hoe tolotra ny sitrapona ataon'ny olona ny soratana atao anatin'ny kahie ka amin'ny fotoana io no hitondrana azy amin'ny endrika tsidika. Amizaitsika pistolet akafana zao taonjobily izao. Saotratsika mianakavy ny mibavaka tona ny mibavaka teto. Saotranareo anentovatrano ny tsirairay avy nagnaraka an'izao zona masiny izao sady fisaorana n'Andriamanitra no fankatampitahety ny fahasoavana hitantanantsika amin'ny taonjobily ity ary misaotratsika amin'ny ilay fiaraha-mentana araky ny toromarika mena izay ady Andriamanitra mangatahana mba hanometsika ny fahasalamana ebo kely izay ny herim-banazy indrindra moa fa fahasalamana ary azo fanobeazana amin'izay atao. Saotra sy makasitraka amin'ny tolotra indrindra moa fa ny vavaka ataonareo amin'ny fahasalamana. Mombatsika mianakavy ny fiadana ny tompo. Sempre